amin'ny taona 19 no nikalony Percy Sledge an'izany voalohany ary androany izy dia i Samuella no nitondra azy teto amintsika any amin'ny fidy ary ny masontsika iaino ny fanamariana indray. Ie, Samuella za ohatrany sarotsarotra ihany indray vao tafiditra tsara izay fa tena rehefa miry ianao teto dia mangoretsina be daholo mitsangana ny volo tena tellement amin'ny taonanao zao nefa mahavita hoe habité tsara mihitsy ilay interprétation tena hoe petrana tena tsy haiko fitenena anazy trop be ozy fitenena trop be tena hoe tena mihiry ianao mahavita any anatin'le izy rehetrarehetra no mahavita hoe milalao temps ianao mahavita milalao phrase ianao mahavita lala tout est ao daholo ny zavatra rehetrarehetra tena ny virgule kely mahafatifaty vibrato eny ananiny eny mahafinaritra kely daholo ianao amin'izany tsy taitra mihitsy fa ohatra milalaolao fotsiny tsy azoko mihitsy. Bravo, tena tsy haiko hoe inona ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainanao fa za tena mba mangetaheta hoe lasa mpihiry ianao any aorianany tena izay ny etaetako. Amen hoy ny mpanohana. Tena manana talenta ianao ohatrany hoe manana attitude ana diva sady ianao amin'ny taonanao tena rara be zany. Za anisan'ny mpankafy an'ireny diva reny Maria Carey, Whitney Houston, Aretha Franklin fa tena ngamba nefa firy taona teo alohan'ny fitaratra mbola tsy manana an'ilay attitude hoe tena vao miditra ianao vao mipeka ny note anankiray dia tena diva tena impressionné be ahy satria tena nangoritsina daholo mihitsy ny vatatenako rehetrarehetra mihaino anao tena ohatrany hoe tazominao amin'ny fil l'autre jour dia tena voatazonao hatramin'ny farany tena tsy nisy moment d'inattention mihitsy nefa tena mifantoka tanteraka tamin'ilay feo satria tena ohatrany hoe maheno diva mihira ako maheno anao amin'ilay puissance ny feonao ny teknika ampisehonao nefa ianao vao 11 ans ianao 2000 zany 2006 ay zokony eo anna kely azafady fa adiniko kely raha nga tena tiako mariana mihitsy ao anatin'le fotoana hoe miorakoraka daholo ny olona na za reto ary tsy maheno mitseniko tsara ntsony le mozika izy miakatra demi-temps enjana be zany hoe tsy very mihitsy izy fa mbola tafiditra tsara ihany tena mazana ianao zay ny teneniko attitude ana diva kely mihitsy na fomba firany eo alohan'le piena micro ary merci fa nafinaritra be. Merci. J'ai volage des volages efa volage ny volage ka dia tsy hitako izay lazaina fa tena resy lahatra tanteraka amin'ny zavatra ataonao tena vomiry ianao dia tonga dia izay rehetrarehetra tonga dia fa inona ary ty mpihira vaovao ty tena tsara loatra ny zavatra ataonao raha tamin'ny taonanao zao mety mbola mijery Dragon Ball Z ny ataoko fa tsy navita niry ohatr'izany ako raha za aloha fa afa-ty olo fa mivadika kely ny Ella sy Léa zay tena enjana za tena tsy tany amin'ny farany mety hoe ao anatin'le maizimaizina kely niaraka tamin'le mizizana isy mibrioka kely fa tsy hita ntsony le izy satria tsara loatra le zavatra nataonao rehetrarehetra misaotra sotra ny Samuella ataovy ambony tsara ary le Samuella teo dia sady rahantsika teraka mafy dia ometsika lalana i Samuella.